fa iamafy ary tsy hijanona raha tsy mahazo ny vadim-pianarana sy ny fampitaovana na ny équipement ny fitokonana ataon'ireo mpianatra eny anivon'ny cura vontovorona tsy nahafa-po izy ireo azy ireo mantsy ny valiteny ny ministera piahy tao aoriana ny fionan'ny rontota. Raha efa niditra ny volana jona teo zareo mpianatra eny amin'ny polytechnika vontovorona dia mbola tsy nahazo ny vola ho an'ny fampitaovana na ny équipement hatreto. Toy izany koa ny vadim-pianarana ka mahatonga azy ireo mitokona ankehitriny. Efa nisy ny fionana tamin'ny ministera piahy ary voalaza tao aorian'izay fa hoefaina aloha ny vadim-pianarana 2 volana. Valiteny izay tsy mahafa-po ireo mpianatra eny amin'ny cura vontovorona izay mitaka avy hatrany ny fandoavana ny équipement arak'izao ambaran'ny solotenan'izy ireo izao. Eto aloha dia misaotra betsaka tamin'ny ministera ny enseignement supérieur nandray anay ary hitao nanao niesaka ny zareo fa saingy ao anatin'le fanapahan-kevitra zany sy ny valiteny avy ety aminay dia anisany zavatra tsy mahafaly ny mpianatra ary tsy mahafaly ny mpianatra velively mihitsy satria ny zavatra angatahan'ny mpianatra bourse 3 mois miampy amin'ny équipement nefa zavatra nameny avy any amin'ny ministère ny finance dia hoe tsy misy vola ny fanjakana dia bourse 2 mois tsy misy équipement fotsiny 2 mois tsisy équipement dia nefa ny etahitan'ny mpianatra zay efa nitakina tao alohan'ny fionana tao amin'ny ministère io dia hoe bourse 3 mois sy équipement dia hatreto zany ny mpianatra dia tena tsy manaiky ary ny tolona efa natao dia hotohizana ihany ary ny stratégie mbola manomana le stratégie izao fotoana izao mbola hotenenanareo miandalana ihany ny toy. Nilaza ihany koa ireo mpianatra fa iamafy ny fitokonana hitakinany zon'izy ireo ka ho fantatra ny fiandohan'ny herinandro zao ny mahakasika izay fanamafisana ny fangatahana izay. Tsy mianatra aloha izany ny mpianatra eny amin'ny cura vontovorona, mpianatra izay efa mitaraina mafy ho sahirana efa lany vatsy indrindra ho an'ireo lavitra ray aman-dreny.